Itsangana ataontsika hivavaka hanomana antsika ny fotsika sy momba antsika rehetra ny amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy satria ity fotoana ity dia tahaka ny hoe hoentin'Andriamanitra makany amin'ny toerana anankiray izay mbola tsy hitan'ny maso na ren'ny sofina na niditra tao am-ponao ianao satria misy teny indray homan'Andriamanitra anamboarana antsika. Hivavaka tsika ary voninahitra ho anao ilay mpanjaka masina, ilay Andriamanitra mandrakizay, ilay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay matoy izao anay. Tsy mba afaka nijoro, tsy mba afaka miteny, tsy mba afaka namindra akory izay Andriamanitra raha tsy ianao no namindra fo tamin'ny tsirairay avy. Misaotra anao izay satria avy aminao ny zavatra rehetra. Ianao ny tompony hery, ianao ny tompon'izao rehetra izao. Araka ny tenao izay milaza hoe an Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy sy ny mponina eo aminy. Dia izahay zany Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny herinandro izay afaka natrehanay, tsy nandeha irery izahay fa teo ianao. Na nitsy nampianatra anay, na namboatra anay. Misaotra anao izay satria niatrika fizahan-toetra be dia be, fa ilay toetra dia efa vonona tao anatinay tamin'ny alalan'ny fahafenoan'ny faneno masina tao anatin'ny tsirairay avy. Fa ny masina misaotra anao izahay, mitari-dalana anay foana ianao, mba tsy hanaovanay na andehananay ny amin'ny lalana tsy izy, mifanohatra amin'ny fijerin'Andriamanitra ray. Mandrakizay tario izay fany masina. Anao ny sitrapolo ilay ray tsara indrindra, mba ho anisan'ny olona mahatoky, mba ho anisan'ny olona tafajoro amin'ny fotoana rehetra. Ampianary izay tsy hijery ny tenanay, tsy hijery olona, fa hibanjanao Kristy izay tompon'ny finoanay sady mpanefa izany. Misaotra ray ny amin'ny famatsiana, ny amin'ny fofinaina, ny amin'ny hery sy ny tanjaka, ny amin'ny fiarovana, ny ankohonana, ny amin'ny fiarovana ny tokantrano, ny amin'ny fianaran'ny ankizy, ny amin'ny asany lehibe, ny amin'ny piraita-po, ny amin'ny mpianaka, ny amin'ny mpivady, ny amin'ny mpiaramonina. Jesosy eo misaotra anao izahay. Fa izany rehetra izany dia tsy misy avy aminay Andriamanitra, fa ianao no mpanao fahagagana tao ambadika izany rehetra izany. Misaotra ihany koa indrindra ny amin'ny teninao izay nampitondrainao, mpanomponao ny sesesy tao anatin'ny herinandro, ampatsahivana anay ny lalana tokony andehananay, hitarihana anay makany amin'ilay toerana tokony hiaonana tsirairay avy aminao. Jesosy eo, tsy ala lavitra anao intsony izahay, fa hitoetra eo aminao mandrakariva, satria ianao nefa atra izay ilay antom-pisinay dia tsy ovy izany ninninona zavatra hitranga. Misaotra raha eo, fa ity fotoana ity dia fotoana indray izay ahafahanay mihaona aminao. Misaotra ny amin'ny fahafahan'ny tsirairay avy tonga eto. Mety nisy nandeha fiara, nandeha tongotra, na mety samy hafa ny fomba nahafahanay tonga eto Andriamanitra. Fa ny zavatra azony antoka dia izao hoe ny fanahy masinao no mikasika anay ka nitondra anay ho tonga eto Andriamanitra. Dia voninahitra ho anao. Misaotra raha eo, fa mpitarika mahagaga ianao. Ataontsika rehetra samy misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany famindrampony sy fitiavana izany, fa mbola tarihantsika hoe eo amin'ny fanatrehany satria hitany hoe tady ho lany izany lasantsy izany dia miverina aty amiko. Jesosy eo, misaotra anao izahay. Misaotra anao izay Andriamanitra, izao tontolo izao dia hisarika anay nalavitra anao, fa ny fitiavanao Andriamanitra no mibata anay eo an-tongotrao. Marina loatra ilay teninao izay nampitondranao mpanomponao manao hoe ny fitiavan'i Kristy ny manery anay, ny fitiavanao Kristy ny manery aho tonga eto. Tsy mahatsiaro tena hoe terena, fa mahatsiaro tena hoe resy lahatra, babonao tanteraka dia tonga eto a Jesosy, anondrika ny lohako sy ampanaiky ny momba rehetra eo anatrehanao. Amin'ny anaranao Jesosy, misaotra indrindra. Amen. Amen. Andehantsika hitehaka mafy ho Jesosy Zoma voalohany amin'ity volana aprily ity atombokontsika miaraka amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra, satria izy no Andriamanitra alfa. Tsy avelantsika izy zavatra hanomboka tsy isy Jesosy izany. Amen. Na ny teny vakina atomboa miaraka amin'ny Jesosy, fifoazanao maraina atomboa miaraka amin'ny Jesosy, famarananao tontolo andro farany miaraka amin'ny Jesosy, fa hanomboka torimaso indray any an-trano io fa tsy eto atomboa miaraka amin'ny Jesosy. Halleluja. Amen. Ataontsika maka tenin'Andriamanitra Salamo 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Efa ely Jesosy mba te hanomboka zavatra miaraka aminao. Ataovy mba fotoana anaikenao amin'izay androany hoe manaiky amin'izay hanomboka zavatra miaraka aminao Jesosy. Mba ho ila etaetanao amin'izay mivaliko androany fa tsy hoe ny anahy foana ny asesiko eo anatrehanao. Salamo 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Izay mivaky teo izao, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe miobio an Jehovah ianareo ry olo marina, fa mendrika ataon'ny olo mahitsy ny fiderana. Miderahan Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo. Mirafirambavao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Fa mahitsy ny tenin'i Jehovah ary ny asany rehetra dia matoky avokoa. Amen. Andao ny fotsika aloha amboarintsika mba hanao fiderana tena mendrika an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy dia maika loatra amin'ny zavatra ivelany.
raha oarina ny fahamaikany a ny amin'ny zavatra ao anatsika tsirary avy. Azavelan'ny feoan'ny vavanao no ray kokoa no ny feoan'ny fonao mideran'Andriamanitra. Taontsika hivavaka Jesosy a androany a ninona mety zavatra mety natrehanay Andriamanitra ohatra ny tady ampiova ny fifantohanay tsy ho aminao fa averinay zany amin'izao fotoan'izao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny amiko rehetra dia mideranao miankohaka anao satria tiako loatra ianao Andriamanitra. Ny fifantohako mihitsy Andriamanitra no averiko makany aminao satria hatrizay dia efa ianao ary mandrakizay dia mbola ianao Kristy. Amin'ny anaranao Jesosy raisy ny toerinao amin'ny fiainako a dia Jesosy aoka ilay fidoboko ny foko dia tena mbola handresy lahatra lavitra no ny fihiran'ny vavako, no ny fitindren'ny tanako, no ny fandihizako satria ny foko babonao ny tanjon'Andriamanitra fa tsy ny fahaiza-manaoko tokony asehoko anatrehanao. Aoka ho takony fianao ny hita miariary Andriamanitra. Fantatro fa Andriamanitra mandinika ny vosony fo ianao. Andriamanitra mahita ny miafina indrindra ianao, ny tsy hitan'ny olona dia miariary eo anatrehanao Andriamanitra. Fo maika asehoko eo anatrehanao ny foko Andriamanitra. Fo maika asehoko anao fa tsy misy akoatra ny fitiavana anao ao am-poko. Omaly, anio ary mandrakizay. Amin'ny anaranao ilay avo indrindra, ilay mpanjaka ny fiainako raisy ny toeranao. Alleluia. Amen. Ndaontsika mbola hitehaka mafy an Jesosy ho voninahitran'Andriamanitra. Alleluia. Ndaontsika no fahafanotanantsika ny amin'ny lanitra amin'izao fotoana izao. Ndao metraka ny fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra tsika. Izao fotoana izao ray manontolo dia apetratsika feno eo am-pelatanana. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tena hoe feno fankasitrananao foana ny fonay Jesosy amin'ny fotoana rehetrarehetra. Tena hoe am-pelatananao tokoa ny fiainanay Jesosy. Ianao no miazona anay. Ianao no mitarika anay Jesosy. Inona mety hoe zavatra mety mitranga, ao ny fandresena, ao ny fitahiana Jesosy, tananao ny miazona an'izany Jesosy. Ao koa no mety hoe fahoriana, alahelo, mety hoe tsy fahombiazana Jesosy. Mbola fantatray fa mbola eo koa ny tananao Jesosy. Tsy manatsafidy izay Jesosy ary tsy misy fotoana izay mety hoe hijanonao anatin'ny mety hoe fahakiviana ela be izany Jesosy, fa mety hoe mandalo izany. Fa rehefa mijery izay Jesosy, mitraka mijery Jesosy dia fantatray fa am-pelatananao ny fiainanay dia miverina amintsika izay Jesosy, miverina mifaly izay amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy. Ianao no miazona ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny herin'ny teninao Tompo. Tsy zava-magaga izay tsy hainao atao. Ianao ilay Andriamanitra ny nofo rehetra, Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra. Tsy zava-magaga izay tsy hainao atao Jesosy. Am-pelatananao ny fiainanay Jesosy. Raisy fanao izany anjakao Jesosy. Halleluia. Sohatra Jesosy, apetratsika feno eo am-pelatanana ny fiainantsika. Tompo, ianao no fiainako, very aho raha lavitranao. Fianao no antony havelomako, tsisy aho raha tsisy anao. Tompo, ianao no fiainako, very aho raha lavitranao. Fianao no antony havelomako, tsisy aho raha tsisy anao. Am-pelatananao ny aiko, am-pelatananao izay momba rehetra. Fantatrao Jesosy ny fiainako. Eo am-pelatananao ny aiko, am-pelatananao izay momba rehetra. Fantatrao Jesosy ny fiainako. Batany antsika hoe tompo ianao ny fiainako. Tompo ianao ny fiainako, very aho lavitra anao. Fianao no antony fahavelomako Jesosy. Tsisy aho raha tsisy anao. Lazao tompo ianao ny fiainako. Ianao no fiainako, very aho raha lavitranao. Fianao no antony havelomako, tsisy aho raha. Eo am-pelatananao Jesosy.
Jesosy Jesosy io ny fiainako eo ampelatananao eo ampelatananao ny ay ampelatananao zay momba rehetra fantatrao Jesosy io ny fiainako ampelatananao Jesosy eo ampelatananao ny ay ampelatananao zay momba rehetra fantatrao Jesosy io ny fiainako ampelatananao Jesosy eo ampelatananao ny ay ampelatananao zay momba rehetra fantatrao Jesosy io ny fiainako fantatrao Jesosy io ny fiainako fantatrao Jesosy io ny fiainako Tompo ianao no fiainako very ao raha lavitranao fianao no antony avelomako tsisy ao raha tsisy anao Sotra Jesosy ampelatananao ny fiainanay ampelatananao ny fiainanay Jesosy io Sotra Jesosy ianao le Andriamanitra tiany mandrakizay Jesosy izahay dia isafidy ny toetra ao amin'ny fiderana Jesosy ianao miteny fa zao olona no foroniko zao no hanambara ny fiderana ao Jesosy ndretra zay Jesosy tena hoe hanambara ny fiderananao raha mbola miainy zay raha mbola misy fofonaina raha mbola misokatra ny vavanay dia mbola hiteranao zay Jesosy ianao miteny fa manompoany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny herinao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny fanahinao rehetra Jesosy amin'ny herinay rehetra ny hiderana ianao Jesosy zay dia mibanjina anao foana amin'ny fotoana rehetra ianao le tompo finoanay Jesosy ianao koa ny mpanefa azy Jesosy safidy zay androany dia hijery anao Jesosy hibanjina anao zay Jesosy amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy Halleluja tsy safidy zay ny hijery ny circonstance Jesosy na mety hoe ny fitopatopany onja Jesosy an-dranomasina fa hijery anao zay Jesosy Halleluja Sotra Jesosy mijery anao aho tsy atahotra ora io hoe fahitanao hahita toy ny fijerinao mijery anao aho ianao no mpamonjy ahy me fahendrenao anao zay tokony atao Sotra Jesosy safidy zay nijery anao amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy ao disika teny hoe mijery anao zay mijery anao tsy atahotra ora io hoe fahitanao hahita toy ny fijerinao
Haleluya manjaka nito. Haleluya manjaka. Jesosy raisiny fiderana Jesosy. Haleluya manjaka. Oh haleluya manjaka nito. Aminyandro piainako sy homandraky izay. No le mpanjaka ny mpanjaka sy tompontompo. Ianao no derainy eto Jesosy. Ny anaranao rery ihany ny andalohiany lohalika rehetra. Lela rehetra dia manaiky fa ianao no Andriamanitra Jesosy. Ianao le izy atsaika ho mandraka izay Jesosy. Fahefana rehetrarehetra na ny an-danitra ny etỳ tany ny ambany tany Jesosy dia manaiky ny anaranao Jesosy. Miankohaka izay raiso anao ny fiderana Jesosy. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, ny amin'ny famonjenao anay Jesosy. Nanolotra ny ainao anao Jesosy hamonjena anay. Tsaronay foana izany Jesosy. Ianao le Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana manerinerina. Nanaiky tonga zazakely ianao Jesosy nanitry teny. Ary tsy vitan'izay fa ny aina mihitsy ianao lalan'ny olombelona Jesosy nefa ianao Andriamanitra. Nanaiky ianao nanolotra ny ianao teo amin'ny azy fijaliana Jesosy. Maty ianao ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo ianao Jesosy mbola manamboatra fitoerana ao anay any an-danitra ary katramin'izao ianao dia mbola tsy mitsahatra ny mivavaka ao anay Jesosy. Lehibe izany fitiavanao izany Jesosy. Tsy ahazavainy izany Jesosy. Tsy takatry ny sainy izany Jesosy. Androany koa izay dia hiteny fa tianay koa ianao Jesosy. Ianao nefa tianay taloha Jesosy. Fitiavana mandrakizay no mitiavanao anay Jesosy. Izany no amparetany famindraponao aminay tsiraray avy Jesosy. Teny koa izay androany fa tianay ianao. Tianay ianao Jesosy mandrakizay. Halleluja. Sotra Jesosy. Tiako ianao mihoatra ny zavadrehetra. Tiako ianao mihoatra ny riny fo. Tiako ianao mihoatra ny tenako. Tiako ianao, tiako ianao, tiako ianao. Tenentsika tiako ianao, tiako ianao
Yotrani zavatretra tikuyana Yotrani rini fuko tikuyana Yotrani tenaku tikuyana Terakana Amini fukurete Terakana Amini fanaikwe Terakana Eu amo fiana com Jesus Terakana Dosa natsika ny amin'ny tanantsika asandrajo hitanako anao Jesosy hitanako anao asandrajo ny fosy fanaiko asandrajo ny fiainako Asandraju Tenatika Hallelujah Hallelujah Niduniraku anao Hallelujah Mandakizaya no Hallelujah Zoma no tulo anao Hallelujah 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 Soa tena fitiavanao ne Jesosy Mame voninahitra anao zay Jesosy Manana zay manana anao Jesosy mandrakizay Anao nafoniny anao ho anay Jesosy Andao ty fotoana ty Jesosy dia tena hoe fotoana amezana voninahitra ninaranao ahafahanay tena hoe miombona aminao lalina Jesosy mila anao tanterak'izay Jesosy ianao nijinay mandrak'izay Jesosy tsy vadika aminao zay mandrak'izay Halleluja o tsika tena tikoy anao Jesosy tikoy anao lotrany zava-drehetra tikoy anao lotrany riny fo tikoy anao lotrany tenako tikoy anao tikoy anao tikoy anao Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
fa tsy mahefa nahinana iny zay raha tafasaraka aminao Jesosy. Fotoana zay mety hoe mandeha amin'ny herin'ny sainay, vatanay sy ny fahaizanay Jesosy. Fa raha tsy ianao matanteraka an'ireny Jesosy dia zava-po an'ireny Jesosy. Afaka ataonao mipitsoka kely fotsiny zavatra rehetra Jesosy dia tsisy mandeha Jesosy. Mila anao foana zay Jesosy. Ianao no ilainay Jesosy. Tsy hoe mila voly zay, tsy mila asa zay Jesosy. Tsy mila fahendreny zay Jesosy, fa ianao mihitsy ny ilainay Jesosy. Ianao ny ipoirany zavatra rehetra Jesosy. Zay dia mbola misafidy hanaraka anao amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy. Inona mety zavatra mitranga Jesosy dia hanaraka anao foana zay Jesosy amin'ny fotoana rehetra. Halleluja. Tsika tena aizano ale Jesosy. Aizano ale raha tsisy anao. Aizano andeha raha tsisy anao. Aizano ale raha tsisy anao. Hanatrehanao, hanatrehanao, hanatrehanao. Lazaintsika hoe aizano ale. Aizano ale raha tsisy anao Jesosy. Tsisy anao, aizano andeha raha tsisy anao. Aizano andeha raha tsisy anao. Hanatrehanao Jesosy. Aizano ale Jesosy. Aizano ale raha tsisy anao. Aizano ale Jesosy. Raha tsisy anao. Aizano ale Jesosy. Raha tsisy anao. Hanatrehanao
tiako nianatreana tiako tiako tikianao Jesosy tiako 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 tikiana tsika tiatanana mafy Jesosy Taovy mafy ny tiako ao an' Jesosy ary dia manasanao azy toerana tonga amin'ny fotoantsika hiprésentena ny témoignage hamerenana ny voninahitra ny amin'i Jesosy ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mijoro vavolombelona ahako fijoroako eto zany a dia efa manome voninahitra n'ilay raha eo na tsy tenin'inona azy ahako fa ny fijoroako eto satria noho izy ny antony mampijoro aho sainga ngeza loatra tamiko ilay zavatra nataony ka tsy mety ny vavaka raha ohatra ka hoe angina nanao fangatahana zany tamin'ny heritaona nandritra niny taonjobily iny anohy zany a hamitany doctorat any ivelany dia sarotsarotra le lalana ny diavina satria ilay firenena tsy manana ambasady eto amintsika zay ny voalohany dia faharoa mila dingana anaky telo goavana vao azo le visa ny voalohany zany a le université aloha zany mila manome an'ilay accorny rehefa mijery ny dossier anao rehetrarehetra dia faharoa mila n'le accordle gouvernement eo amin'le local dia ny fahatelo a le tena farany le manome visa le gouvernement fédéral satria nendrareo resaka état fédéral zany dia tamin'iny taona iny a dia nivaly le tamin'ny université a dia voaray Zoma tsara dia nandeha koa ny tao amin'ilay gouvernement local dia nivaly a dia voaray Zoma tsara dia teo amin'izay le niandra le avy any amin'ilay gouvernement fédéral zany a efa nandeha ny taona le fotapotra any ny taona dia ifotapotra mois de décembre mbola tsy nivaly le izy dia misy moa ny fanarahana an'le izy amin'ny telefona any amin'ilay tompona ndraiky zany amin'io gouvernement fédéral io dia rehefa azo tamin'ny telefona izy dia namaly hoe raha tsy nivaly ohatr'izay ozy izy a dia efa négatif zany dia ninona le izy a fa saingy ny tena moa manan'Andriamanitra mahatoky dia tsy dia olona loatra ny nitokisana fa le tenin'Andriamanitra no fikirana dia nandeha ny janvier février mars tamin'ny herinandro teo dia nahavoaray mail zany nilaza hoe ekena le visa tia moa le izy tia netiko tia mihitsy le izy porofo le izy zany tsy izay lazain'ny olona fa izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ny marina zay le izy dia ny zavatra niainana tao anatin'izay zany ilay hoe vavaka marain'alina zava-dehibe dia ny faharoa ilay mivavaka mifanasy ny fahamarinana dia ny fahatelo moa le fifadikana reo moa zany zavatra niainana ny vavaka marain'alina moa efa nazavaina tamintsika teto imbesaka fa tena rehefa manao an'iny ianao dia tena akaiky ny fanan'Andriamanitra zany ny fananao sy ny fanan'Andriamanitra no miresaka ny faharoa le hoe
mivavaka amin'ny fanasy fahamarinana dia misy an'le angatahana aho le hoe nareo arozy izy na ratsy malala ame tsara ny zavatra malala ame tsara ny zanakareo maika fanirainareo izy any an-danitra ao izy tsy anomehanareo fanahy masina izany hoe mangatah dia omena dia le fifadikanana moa iny a efa fataontsika iny a fa reo zany zavatra hoe zava-dehibe tokoa eo amin'ny ara-panahy voninahitra ho an'i Jesosy irery any. Voninahitra ho an'i Jesosy no hijoroako vavolombelona eto tsy prévu hijoro vavolombelona moa zany fa manay no manisy signal hoe mijoro vavolombelona. Il y a 2 ans passés raha tadidinareo nijoro vavolombelona teto tamin'ny asa ny hoe nitady asa dia nahazo asa soma tsara dia tao anatin'ny 2 ans CDD fa tao anatin'izay be dia be ny persécution tao am-piasana ny olona manenjika sy ohatr'izany fa tsy maninona fa tiana le asa dia niretana teo dia juin 2024 nanao ny an'ny CDI-ako voalohany izay aloha voninahitra ho an'i Jesosy dia tamin'ny mois d'août nisy compagnie tonga teto dia anisan'ilay ankizy nanao an'ilay formation za folo voalohany nanao formation niaraka tamin'ilay compagnie dia tao anatin'izay nisy ankizy anankitelo efa voatendry hoe hanao superviseur an'ilay compagnie rehefa manao an'ilay vol dia nisy ankizy anankiray agent tsotra ohatranahy no voatendry dia tao anatin'izay ohatrany hoe nisy tsy hoe nialina anazy fa nalahelo aho hoe fa maninona no tsy za fa tsy maninona nefa ny fahazay dia vita le formation le 5 jours voalohany dia nanao examen dia afaka soma tsara dia normalement tokony un jour après an'izay formation zay manao formation izy 3 da dia saingy hoe le agent anankiray le tokony hanao an'le superviseur tsy afaka an'le examen dia tonga dia izany natsony lehibe tao aminay hoe alao ianao manao anazy dia hoy za hoe en plus le izy vita liana dia somary nitomana no mivavaka hoe Jesosy tsy maninona fa izy zany dia ianao hitay anazy hoe izy zany anao superviseur dia kanjo lasa ty amiko le izy dia ho an'i Jesosy ny voninahitra dia natao le izy dia tonga dia nisisika koa le chef be tsy chef hiérarchique le izy fa mbola kokoa no izy hoe alao ianao koa tonga dia manao formatrice dia vitako ve zany dia natao le izy aloha zany dia tsy afaka tamin'le izy fa en tout cas aloha superviseur dia wow superviseur an'le vol le compagnie tsara dia nandeha fotoana dia sady za zany mbola tsy nisy teo amin'le orinasako le izy hoe sady agent no superviseur fa tsy maintsy hoe soit superviseur ianao soit agent tsotra dia nandeha fotoana dia miresaka ny any am-boly zany miasa saina momba anahy hoe ravaka tokony ampiakarina mitovy amin'ny superviseur rehetra hoe manao vola rehetrarehetra fa tsy le vola ray izay ihany dia tamin'ny mois de novembre no natsony chef fakoafa indray hoe manao test ianao amin'ny telle date dia normalement le izy nefa tokony hoe atao concours sy ohatr'izany hoe concours interne zany dia le izy tonga dia hoe tsisy an'izany fa manao test écrit fotsiny ianao dia izay dia natao le test écrit dia positif afaka soma tsara dia ho an'i Jesosy rehetra ny voninahitra dia mbola tsy vitatra le izy fa nitoy le resaka formatrice hoe zareo tsy niconsulte anahy mihitsiny fa zareo tena hoe zareo ihany mikandoha le izy ihany fa ny sasany efa nanontaniana ianao sao dia mazoto dia zareo rehetrarehetra moa zany hoe nandà daholo hoe tsy mazoto amin'izany anao formatrice zany dia mail fotsiny ny hitako avy any hoe voatendry anao an'le examen dia le izy étape anaky enina le izy
dia le tapy telo voalohany aloha tena hoe ho an'i Jesosy rery voninahitra le examen voalohany le aona moa zany azavana anazy le sujet na azoko a tena hoe tsy sarotra be amiko nefa tsy maintsy manazava zany ianao amin'ny teny anglais en plus manazava an'le izy dia vita le izy dia ozy izy hoe hainao ozy izy le sujet voaina fa mila confiante fotsiny ianao fa vitanao io dia afaka somatsara an'le voalohany io zany dia le faharoa indray a le tapy telo manaraka le examen farany a tokony hoe prévu amin'ny stade zay dia saingy hoe tsy nandeha tampoka le système dia nefa le olona anteny hoe tsy afaka manao io examen io ianao raha tsy mandeha io système io dia tsy nanao moa zany dia toy izay hoe dia zay zany fa tsy formatrice an'le matière ray zany fa nefa ny zareo tonga dia nametraka daty hoe amin'ny tindray ianao manao dia nitestena le système nandeha tsara dia vita soma tsara dia voninahitra ho an'i Jesosy sady superviseur zany zao no formatrice an'le compagnie ho an'i Jesosy zay voninahitra tovy mafy ny tiako ho an'i Jesosy zay hoe mafy indrindra ho an'i Jesosy Jesosy ange no mentsika voninahitra eto hoe tsy olombelona na ray ary fa Jesosy daholo no manao an'izany rehetrarehetra zany misy zavatra voafetra ianao fa Andriamanitra no manosika anao hoe ty olona ty a destiné eo amin'ity mety eo amin'ny lera lahy teo zao eo amin'ny etapy roa voalohany a ok fa ny amin'ny etapy fahatelo a Andriamanitra mihitsy mikasika raha ny ara-dalàna ary efa niteneny teo rehefa niantso izy dia hoe rehefa tsy mivaly ohatran'izay a tsy izy tsony filazan'ny olona zay fa Andriamanitra manana ny sitrapony mety hoe ianao mety mieritreritra hoe ny limitiko hatreto ohatra ny superviseur sy formatrice hoe ny limitiko hatreto fa Andriamanitra ihany ny afaka mikasika fonina mpanjaka dia taona 2024 raha taony jobily 2025 tena tsy hoe jobily promax fa mihoatra fa misy zavatra ao am-pon'Andriamanitra tena aseho an'Andriamanitra hoe tsy ianao le izy fa no Andriamanitra dia omen'Andriamanitra fotsiny ndao tsika hitsangana dia ndao tsika hisaotra averenao any amin'Andriamanitra ny dera sy ny lazara ny voninahitra isaora izy ny amin'le visa nomeny an'le rahalahy izay afaka manomana doctorat any firenen-kafa any dia isaora izy ny amin'ny promotion isaora fa manana planina tsara ho anao Andriamanitra tian'Andriamanitra koa ianao indraindray atsapa hoe hatreto ny limitiko mba hiankinanao tanteraka amin'Andriamanitra tenenao Andriamanitra hoe tsy lazain'ny olona Jesosy fa zay lazainao misaotra Jesosy fa zay voafetra fa ianao no alfa ianao no omega ianao no mitazona amin'ny fiainanay misy zavatra tsy voaeritreritra akory tsy vitanay akory no misaina azy fa efa nemponao nefa satria malalanao zay dia ohatrany hoe asainao sitrahanay le izy fa tsy no zay Jesosy fa no ianao eto zay dia manandratra anao misandrata amin'ny ambony indrindra Jesosy miara mifaly amin'ireo izay nahazo visa zay miara mifaly amin'ireo izay nahazo promotion zay mody ataonao stand by kely zany no fiainanay hijerenao ny toeponay fa hoarinan'izany ka ianao no tianao ho reharehanay tsirairay avy misandrata Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amen ndao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy oia azo itiaka tanana mafy no an'Andriamanitra tsy misy zavatra impossible zany amin'Andriamanitra fa rehefa Andriamanitra ny miasa tsy misy mahasakana ary tiako fantatrao fa tsisy arombaka anao ao tanany zany manana antoka fa raha mijoro le mahatoky ka miteny hoe eny tsisy afaka manao hoe tsy mandrakizay ao fafainy amin'ny lanitra ny tanao dia tenenao Andriamanitra mifoko miandrandranao ny ao anatiko manatenanao ianao ny fiainako ianao ny rehetra amiko ianao ny ilaiko ianao ny faniriako ambony indrindra ireo profim-panehoana ny fahatsarana rehetra hita eo amin'ny fiainako dia tsy vokatry ny fahatakarako na izay fanomezana ny mena ho akory fa avy aminao ho voninahitra ao ary no ianao mitenena amin'ity takarivo ty tompo
miaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sy tetanina mafy ny tompo a. Mahazo toerana tompo. Halleluja. Andro ny ariva dia izara amintsika angaikaingana ihany ao anatin'ny fotoana foy. Izantsika zany ny fotoana isaky ny zoma hariva mba tsy tena hoe fotoana taraiky betsika amin'ny aleto. Betsaka ny mba mangataka an'izany izay tena te hivavaka fa hariva loatra le mirava. Dia tsy maninona fa ny fanampian'Andriamanitra dia andeha angaikaingantsika dia izahana mba horava aloloha ny fotoana. Sady zany? Amen. Finoana an'i Jesosy. Mankao amin'ny finoan'i Jesosy. Finoana an'i Jesosy. Mino an'i Jesosy zany tsika. Mankao amin'ny fananatsika ny finoany. Samihafa ny finoan'ny testameta taloha sy ny finoan'ny testameta vaovao. Tena tsy mety ny fijoroantsika sy ny fiarahantsika amin'Andriamanitra raha ohatra ka finoana tany amin'ny testameta taloha no iainantsika amin'izao andro ny testameta vaovao zao. Misy mahasamihafa andreo finoana anankiroa ireo. Zavatra mahatalanjona sy mahavariana nefa dia zao hoe le finoana tany amin'ny testameta taloha raha piarina mbola manome vokatra. Zay le mahatonga ny Paoly nilaza hoe asa fanompoana misy voninahitra melevona ozy izy. Asa fanompoana mitondra fahafatesana. Fa ny asa fanompoantsika amin'izao andro faran'izao dia ilay fanompoana misy fiainana tsara lavitra. Ary voninahitra manatombo izy Paoly amin'ny bokin'ny Korintianina. Tiako fantatsika fa ny testameta taloha dia tsy fameno ny testameta vaovao. Tsy azo ampiarahana ireo fanekena roa ireo. Matoa lazaina hoe fanekena voalohany sy fanekena faharoa hoe testameta taloha sy testameta vaovao. Raha ohatra ka ny fanaotany amin'ny testameta taloha mbola ijoroanao aty amin'ny testameta vaovao, dia tsy testameta nisy ny fiorenana marina arak'izay tian'Andriamanitra hitondrana azy zany, fa mety ho testamentanao zany. Ary ny ambadika izay testameta izay, satria tsy eo amin'ilay planin'Andriamanitra sy programmany, dia mety ho zavatra hafa ny miasa ao ambadika izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra sy tsy araka ny fahamarinan'Andriamanitra. Zany no mahatonga ny fampianaran-diso mitondra fampiaran-diso miteraka finoana diso. Mila mailo zany tsika isak'izay mety hoe mifandray amin'Andriamanitra mpinoana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny testameta vaovao dia ilay tena fanekena vaovao tanteraka avy amin'Andriamanitra rehefa vita ny famonjena. Ny testameta taloha dia miorina amin'ny hery avy amin'ny ranondry sy ranosilahy. Zany hoe biby, ram-biby no nampiasaina ho tandindo ny ran'olombelona sady Andriamanitra izay ho avy sy tanteraka ny famonjena atao hoe Jesosy Kristy. Zavatra tsara lavitra izay ho avy aty aoriana amin'ny vanim-potoana misy antsika no efa nampiasain'Andriamanitra ho hitantaratra tany amin'ny fiatomboany atao hoe fanekena voalohany na testameta taloha. Raha aloka no mbola anorenanao finoana dia tsy mazava satria tsy manana ny fahafahany ianao milaza ny fahamarinana amin'ny antsipriany, ny fanehoana ny tena atao hoe endriky ny fanekena sy famonjena tian'Andriamanitra hitondrana amin'ny fiangonany. Raha tianao ny ahalala ny fahafenoana zany amin'ny antsipriany dia mandehana mankao amin'ny objet na ilay miafina ao ambadiky ilay aloka. Tsika zany tsy afaka hita ny antsipriany ny fahatsarany zavatra anankiray raha ohatra ka treo amin'ny aloka foana no hijanona antsika. Fa mila mandroso sika nijery an'ilay miafina ao ambadiky ilay aloka, ahitantsika ny fahafenoan'ilay fahatsarana miafina tao ambadiky ilay aloka natandindona ny sehoany teo amin'ny fiainantsika. Ny testameta taloha zany dia aloka natandindona, tsy misy détail ao amin'ny testameta taloha.
tsy tena mazava tsara ny hevitry ny testamenta taloha fa rehefa mijerytsika ny testamenta vaovao vo azontsika zay lazay ny testamenta taloha dikan'izay reo karazam-pahamarinana rehetra ny afina atao amin'ny testamenta taloha dia vaky ipotsiny ny tena hevitra zany rehefa mandalinytsika ny testamenta vaovao. Ry olon'ny fiangonana ny andro farany militsika mailo tsara eo am-panompona mba hamataratsika ny fahamarinan'Andriamanitra miasa ny amin'ny zava-miafy ny famonjeny atsika. Tsara ny taridalana hitonan'Andriamanitra atsika rehefa mazava ny soro-dalana amakitsika ny teny mba aizantsika mandray avy ao amin'ny teny ny fahamarinana miafina amin'izay zavatra tian'Andriamanitra ambara ny amin'ny famonjeny atsika. Zay no mahatsara ny fampiorenana ny finoanao tsy miankina amin'ny zavatra efa lasa no dify n'Andriamanitra fa miankina amin'ny zava-baovao zay natao n'Andriamanitra. Inona ilay zava-baovao natao n'Andriamanitra? Kristy mato atsika, fikasana teny amin'ny testamenta taloha, nitadiavo ny mpamina ny fatratra, fa naseho tamin'ny fahatanterahana rehefa vita miaritra ny azo fijaliana ka nombona teo amin'ny azo fijaliana lay velona mandrakizay nalevina ary nitsangana tamin'ny maty nitoetra eo kavanan'Andriamanitra. Amin'izao andro ankehitriny izao efa tanteraka ny famonjena ary amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy ny vokatry ny faniraisantsika azy dia natsangana olom-baovaotsika natao hoe zanak'Andriamanitra. Dia ndaontsika isaina mitary-dalana marina indrindra amin'ny fitonan'Andriamanitra sy ny fitantanany amin'ny asa famonjeny ao amin'ny teny dia mametraka ny fahamarinan'izay zavatra vakitsika anondro an' Jesosy Kristy. Ny ankoatra izay fampiarana diso. Jona 5:5 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:7 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Dinionareo ny soratra masina ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay. Reno ozy izy dia manambara kanefa tsy mety manantona ay Jesosy Kristy ozy izy ianareo anananareo fiainana. Zany hoe ny tena fiainana dia ao amin'i Jesosy. Ary ny famakiana soratra masina tsy manambara an' Jesosy dia mamily lalana ny fifantohanao tsy iombona amin'ny famonjena. Zay no mahatonga finoana diso eo am-pamakiana satria ilay tena fiainana avy amin'Andriamanitra tsy amin'ny alalan'ny fahaizantsika mandalina sy mandinika amantsaina ny tenin'Andriamanitra fa manaiky ho taria ny fanahy masin'Andriamanitra alalany amin'i Jesosy sy ny famonjeny, anatona sendray an' Jesosy ary ino an' Jesosy. Dia nionareo ny soratra masina ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay ary reny manambara. Kanefa ozy izy tsy mety manantona ianareo anananareo fiainana. Mitady fiainana nareo amin'ny soratra masina. Ny soratra masina efa fantatsika tsara fa ny testamenta taloha. Mandinika ny testamenta taloha nareo, mitady fiainana amin'ny testamenta taloha. Nefa ozy Jesosy tsy mandray révélation ny amiko ao anatin'ny testamenta taloha ianareo. Dia zay mahatonga anareo tsy tena misokatra amin'ny fanatonana tanteraka mba hanananareo fiainana. Satria ilay fiainana tsy ao amin'ilay zavatra vakiana fa avy ao amin'ilay révélation manondro an' Jesosy mandresy lahatra amin'ny fo hifandraisanao amin'ilay famonjena. Hitanareo mahasamy hafa ny finoana miorona amin'ny testamenta taloha sy ny finoana miorona amin'ny testamenta vaovao. Efa nomboka tsika hiditra lalindalina kokoa amin'izay amin'ny votoatiny andro any arivo. Hebreo 4:7. Misy olona voatavy eo. Hebreo 4:7. Fa raha tsy manatsiny zany fanekena voalohany zany, raha tsy manatsiny ozy izy zany fanekena voalohany zany, dia tsy mba nisy fitoerana ho tadiavina ho an'ny fanekena faharoa, ho an'ny faharoa. Jereo tsara lizy navany bokin'ny Hebreo tsara ny tsiny no entin'le fanekena voalohany testamenta taloha. Raha ohatra izy izy ka tsy nanatsiny izy dia tsy nisy toerana ho tadiavina ho an'ny faharoa. Matoa niditra ny faharoa midika fa tsy hoe misy marimaritra iraisana ampinoana ny amin'ny fisian'le teo alohany sy ny fidiran'le vaovao tao amin'ny Kristy. Azo avaiko tsara. Daso anazava tsara amin'ny alalan'ny fanampiana fanahy masina andro any arivo.
Dikan'izay nosoloana n'le faharoa ny fisiny le voalohany. Tsy misy marimaritra iresana le izy. Tandremo fa ny fanekena faharoa tsy hoe toy ny fanekena voalohany fa solo ny fanekena voalohany araka ny Hebreo 9:7. Tandidona le voalohany tena izy le faharoa. Ndika fa rehefa mampianatra anao ny tena finoana ny ten'Andriamanitra dia tsy eo amin'ny testamenta taloha ianao miditra fa miditrytsika ny fahamarinana zava-miafy no amin'ny testamenta vaovao. Manomboka atao amin'ny azo fijaliana sy ny fanoloran-tenan'i Jesosy amonjo ny fiangonana ny finoana. Raha mandinitsika ny Hebreo 1:20 mitanisa lavabe ny Hebreo 1:20 makasika momba ny finoana. Dia hitantsika le teniny eo amin'ny Hebreo 1:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ohatra zao no jerentsika manokana. Atreo fotsiny dia efa hitantsika ny zavatra tia ny tenin'Andriamanitra lazaina. Ary ny finoana ozy izy dia nofatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Fa izany na tsara laza ny tolo. Ny Hebreo 1:20 zany tsy finoantsika fa tsy natao atsika amin'ny Hebreo 1:20 fa finoana tao amin'ny testamenta taloha nazavaina aty amin'ny testamenta vaovao. Manaraka tsaratsika, manaraka tsaratsika. Ao amin'ny Hebreo 1:20 ao ny fiangonan'ny andro farany miorina dia tsy tena mirehitra ho an'Andriamanitra tanteraka satria tsy lay tena finoana natao iainanao ny voarakitra ao amin'ny Hebreo 1:20. Io 1:20 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny farany io raha vakiana dia hitantsika daholo ny fitanisanan'ireo olona tany amin'ny testamenta taloha rehetra sy ny fomba nisehon'Andriamanitra taminy ary ny fandresen-dahatra tao am-pony tamin'ny fanompony an'Andriamanitra. Mila esorina ilay finoana teo aloha mba tonga anao ho tafiditra tsara eo amin'ilay finoana faharoa. Ny tanisany Hebreo maneho fa ny finoana ny testamenta taloha dia fisehoan'Andriamanitra amin'ny asa mamelomana ny fanantenan'ny olona fa eo anivon'ny olony Andriamanitra. Zany no mahatonga ny setrasetra-pamantarana sy fahagagana mihoatra tany amin'ny testamenta taloha ho amin'ny antony anaporofon'Andriamanitra ny fankasitrahany ny fiainan'ny olona anankiray mijoro ao amin'ny teniny sy mahatoky ny fisiny ary mino azy na tsy hitany masony azy izy. Natongavan'i Jesosy tsy aneho ny fisin'Andriamanitra amin'ny asany fa hamonjy ny olona iombona amin'Andriamanitra. Rehefa voavalitsika ny antony famonjena no raisitsika avy aminy communion ao anaty fiombonana dia ho amorain'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izay rehetra ilaitsika sy anatenantsika azy amin'izao fiainana mandalo zao. Ndika tsy hoe Andriamanitra fahavalo ny fikarakarana ny fiainanao amin'izay fandalovanao kely eto ambony tany fa Andriamanitra tery ny amin'ny fananganana anao sy fakahita aminao ary havana amiray rehefa hiala eto tany ianao. Zany mahatonga ny finoantsika tsy miorona amin'ny fanatenan-javatra fa miorona amin'ny fahatokiana ara-piombonana amin'Andriamanitra. Tena hitondra n'le izy ampilaminana be mihitsy mba atonga antsika tsy ho diso fomba fijery, diso fanapaha-kevitra, diso finoana, diso fampianarana, diso lalana nefarana. Ahoana fisehon'le izy? Ny Hebreo 1:20 tsy famaritana ny atao hoe finoana io. Za ihany nisy fotoana nampianatra teto ny teny famaritana ny finoana dia ny finoana dia fatokina ny zavatra tenaina. Tsy misy famaritana ny finoana. Tsisy famaritana ny atao hoe finoana satria ny finoana fiainana. Tsisy famaritana ny finoana
baiboly tsy dictionnaire fa baiboly dia boky kely livre mirakitra ny fotopototry ny zavatra nambaran'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika rehefa manokatra baiboly tsy mijery na mamaky fotsiny tenin'Andriamanitra fa mifandray amin'ny feo miafina ao ambadiky le teny rehefa voarantsika ny fanambarana momba an' Jesosy ary miasa atao anatintsika ny fanahin' Jesosy na ny fanamasina. Fanehoana ny ampahany amin'izay inona tsy définition no ilaina satria tsy ao ambadiky ny famaritana ny atao hoe finoana no ahafahanao miaina ny tena finoana avy amin'Andriamanitra. Baiboly tsy dictionnaire izy noho izany tsy misy ny atao hoe définition. Ajereo ny 9:4 tsara fa ozy izy ny ten'Andriamanitra. Rehefa mamaky ianao ny Hébreux 1:9 dia maneho ny finoan'ny tolo. Midikany hoe finoan'ny tolo dia finoan'ny olona ny amin'ny testamenta taloha. 9:4 dia mazava be ny tena finoana ozy izy no nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny anikaina ka izany no nanambarana azy fa marina satria Andriamanitra nanambarany amin'ny fanatitra nataony ary amin'izany na dia maty azy izy dia mbola miteny ihany. Testamenta taloha io. Ny anamarinana anao tsy ny porofo ny fanatitra izay ataonao ety ivelany ho an'Andriamanitra aloha fa porofom-panehoana ny asaribidiny fanatitra izay nataon'Andriamanitra ho anao nanovany ao anatinao tamin'ny famonjena na tonga anao anana fo amotsotra ny zavatra rehetra miatrika ny fahatsarany eo am-panompoana azy anananao antoka ny fisiany fiainany miasa ao anatinao. Tsy ngavy ny tanazay matre tena toko milamina be le izy mbola andrositsika jereo ny Hébreux 1:10 hoe ny 9:9 hatramin'ny 9:10 ina ny voasoratra ao finoana ny nanekeny Abrahama rehefa natsoina hiainga akany amin'izay tany ho azon'olova izy dia niainga izy nefa tsy fantany izay lehany. Finoana no nivahiniana ny tany amin'ny tanin'olona izay ny teny fikasana toy ny any tanin'olona mitoetra anday mba nisaka sy Jakoba mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy. Azonareo ve lanjany izany teny izany fa nananteny izy azo tanàna misy fanondrenana Andriamanitra mitompo marika sy mpanao an'izany. Nisy fanantenana tahorinina nrenesany feon'Andriamanitra andeha any amin'ny tany izay tsy fantany Abrahama ary ny tao am-po ny voarakitra amin'ny boky ny Hébreux 1:9 le finoan'ny tolo atao hoe Abrahama nananteny izy ny ahita fanorenana tsara lavitra trano tsy natao tanina fa Andriamanitra mitompo marika amin'ny fanehoana an'izany. Maty any Abrahama fa tsy nitranga le izy. Ndiky ny finoan'ny testamenta taloha dia finoana ao anaty fanantenana miaina ao anaty aloka na ombre. Velona ny finoan'i Abrahama satria natoky Abrahama fa Andriamanitra dia mahavita manomana zavatra tsara lavitra hita maso azy rehefa naniraka azy hiala tany amin'ny tranon'iray sy ny reniny ho any amin'izay toerana hitariany sy hitondrany azy. Manaraka tsatsika zao nefa ny zavatra nitranga. Inona ny mahasamihafa ny provo ny finoan'i Abrahama amin'izay tombony omen'Andriamanitra anao amin'ny alalan'i Jesosy sy nandraisanao azy tamin'ny famonjena. Zay nofinofiny Abrahama tsy tanteraka tamin'izay ninony an'Andriamanitra no efa nataon'Andriamanitra tanteraka tamin'ny fandraisanao an' Jesosy. Voatonga Jesosy dia zao no lazainy tamin'ny mpianany: aza malahelo ny fonareo, minoa ny ray dia minoa akoho, fa ohatran'ny raiko dia misy fitoerana maro. Raha tsy zany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ka akanareo indray ho any amiko dia izay hitoerako no hitoeranareo koa. Izany hoe voaporofo sy valide le rêve-ny Abrahama tamin'ny finoan'ny tolo ninony izay teny fikasana nomen'Andriamanitra azy, fa tsy hainy izay fomba nataterahan'Andriamanitra izay ninony an'Andriamanitra. Fa androany tsy nofinofim-panantenana miafina ao ambadiky ny teny fikasana mampifaly ny fonao no nitondraan'Andriamanitra anao, fa fahatanterahana ara-piombonana
azo antoka avy amin'ny fandraisanao ny famonjeny fa le toerana zay elana eto rehefa hiala eto ianao dia efa manomana toerana tsara lavitra ho anao ao amin'ny ray Jesosy. Hitanareo mahasamy hafa n'le izy. Ny antoka sotoky anananao amin'ny finoana zay joroanao dia tsy hoe fanantenana ny zavatra tenaina, tsy intsony. Dia fanehoana ny zavatra tsy hita, tsy izay intsony le izy. Fa antoka anananao fatokina ao am-po le finoana fa ny rehetra efa vitan' Jesosy dia natao hisitranao ao anaty communion. Dia nipory fony Jesosy, tsy izay intsony le finoana. Fozy izy, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, angatao izay tianareo na inona fa azo atao zany, ataoko aminareo zany. Marina raha vao tsy tomombana ny fahatsarana misy ara-piombonana eo amintsika sy Andriamanitra dia tsy tanteraka le programa mpanehoana ilay tena finoana afahantsika miaina ampahatokiana ny fisiny eo amin'ny fiainantsika. Zay nofinofy tamin'ny Abrahama no napahitana ny Jona napahitana ny boky ny Apokalipsy 1:20, ny 9 ka hatramin'ny 14. Io le tany toerana tsy natao tanana fa Andriamanitra ny tompo marika amin'ny fanorenana azy. Iza ny nanamboatra an'io? Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy tsony. Eto zany na mbola mandeha ny amoron-dranomasina manao vakansy dia tranotranainy zany misy ianao. Fa le tany vaovao miforon'Andriamanitra dia tsisy ranomasina intsony. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ary nareo feo mahery atao amin'ny seza fiandrianana nanao hoe indro ny tabernakelyn'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho fafana ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony. Eo amin'izay zany aorian'le fiainana nylazan'ny Paoly hoe ary ny fahafatesana no resena kalevina satria tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Mahafantatra io ve dirigen'Andriamanitra, tarihan'Andriamanitra ianao, anana fahatsapana ny lanjan'ny finoanao sy zavatra sarobidy no manino anao ao amin'ny tontolo ny mandrakizay iarahanao aminy. Manam-panantenana lavitra noho ny olona zay nanompo an'Andriamanitra any amin'ny testamenta taloha ianao ao amin'ny testamenta vaovao. Satria ny testamenta taloha mbola fotoana nanambarana sy nanehoana ny teny fikasana. Fa ao amin'ny testamenta vaovao fahafahanao misitraka zay nylazay ny teny fikasana amin'ny fahatanterana vokatra izay nataon'i Jesosy. Azanao izy noho izany tsy tovy mihitsiny ny vision an'ny olona anankiray miaina ny testamenta taloha raha oharina amin'ny olona anankiray tonga saina ny asarobidy ny fisiny ny fanekena vaovao na ny testamenta vaovao. Dia hitanareo isaky ny mihevitra zany tsika ny iaina iombona amin'Andriamanitra ao anatina sensation fahatsapana ao anatinao le izy. Zavatra sarobidy be ny zalaiko androany a. Ny fahatsapana ao anatinao miaina ohatra ny iainan'ny Jeremisy ry Moïse hoe tia hita ny herin'Andriamanitra miseho zany hoe ao ambadiky ny fisehoan'Andriamanitra no anorenantsika ny finotsika ny amin'ny fisiny sy maha eo azy eo amin'ny fiainantsika. Dia diso hevitra ianao satria na mamaly ianao izy na tsy mamaly ianao am'le zavatra angatanao dia Andriamanitra izy. Neneny tsy valim-bavaka misy fotoana ianao misisiky hoe tena tia tokoa ny lalana nefa izy omega efa mahalala fa raha io ny lalana dia potika ianao rapitso. Dia eviteny izay zavatra mandresy lahatra amin'ny fonao tsy eo ambany volontény
dia sakana nitsoany amin'le lalana ianao rehefa nanolo tena eo am-pelantanany. Ny important amintsika nametraka amin'ny momba antsika eo am-pelantanany fa tsy anjarantsika amin'ny mamaritra ny fitondrany raha-pitso ahasoa ny fiainantsika. Zay ny mahasarobidy ny communion sy ny intimité na fifandraisana lalina mpitiavana amin'Andriamanitra. Tsy natsontsika hitady repera amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra, zay ilay finoana. Fa rehefa miray amintsika dia zao tsy finoana azy miasa ny zava-dehibe fa ny finony miasa ao anatitsika. Ao antsika hiditra lalindalina kokoa. Tsy finoana miorina avy amin'ny nofony lasa, tandindony lasa, fa lefa tonga tanteraka naseho teo amin'ny olona. Andriamanitra tonga nofo amonjy ny olona tamin'ny fahasoavany. Izay niriny ny hafa tany aloha mbola tsy nitranga, nampahitana azy notondroy ny fanahin'i Kristy tao aminy. Nefa tanteraka sisitranao androany satria efa vita amin'ny famonjena. Petera voalohany, toko voalohany. Zay no mahasamy hafa ny finoan'ny testamenta taloha sy ny finoana hitantsika eo amin'ny testamenta vaovao. Ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharoambin'ny folo amin'ny Petera voalohany, toko voalohany. Nandray ny antony finoanareo izy dia ny famonjena ny fanahy. Ny amin'izany famonjena izany izy dia nitadiavin'ny mpaminany. Tadiavin'ny mpaminany sy nokatsahany fatratra. Dia reo efa naminany fahasoavana ho anareo. Naminany fahasoavana izy fa tsy ho azy. Eny nikatsahany mba nikatsaka izy. Zay andro na zay toetry ny andro nitondroan'ny fanahin'i Kristy tao anatiny. Raha nambarany raha teo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany, nambarany izy fa tsy azony. Dia hozy izy andiny faharoambin'ny folo. Ary naseho tamin'ireo koa fa tsy ho azy le izy fa ho anareo no nanomponiny amin'izany zavatra izany. Zay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny tenin'ireo nitoro ny filazontsara taminareo amin'ny fanahy masina zay nirahana avy tany an-danitra izany zavatra izany dia tiany anjely hodinina. Tsy mitovy mihitsy ny endriky ny finoana ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Manana sika antoka ny finoana ijoroantsika satria tsy ilay sary foloa tamin'ny fanekena voalohany ny orenan'ny finoanao fa ilay endrika Andriamanitra tanteraka ny solo anao tamin'ny faharatsiana rehetra sy ny fahadisoanao rehetra ka vonona ny anangana sy ombona aminao nylay tena endriky ny fahatsarana nanehony ny fahafenon'Andriamanitra tamin'ny namonjeny anao teo amin'ny azo fijaliana. Nanetry teny izy, nanaiko olona izy, naka ny endriky ny nofo izy. Efa vita ny zavatra rehetra. Noho izany ny finoanao, tsy hoe finoana niezaky nitady sy aneho an'Andriamanitra, fa finoana miainga avy amin'ny fitadiavany ianao sy ny fidianany ianao. Le mba samy hafa le izy. Testamenta taloha, olona nitady an'Andriamanitra. Testamenta vaovao, Andriamanitra nidina nitady ny olona. Hebreo toko faharoambin'ny folo. Ny andiny fahaefatra amby roapolo. Sy amin'i Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra noho ny any Abela. Izany hoe tandindona ny raha ny Abela ny taraina ny ady ho any Abela. Fa rehefa latsaka ny rahan'i Jesosy tsara lavitra satria tsy nitaraina vengeance falifaty fa nitaraina famindrapo ho an'izay diso. Satria ny raha ny Abela ratsy tanteraka nanoamarinina na olo-marina ary Abela ny fijoroany dia tsy tanteraka na madio ny rahany fa ny rahan'i Kristy raha tsy isy petina satria rahan'Andriamanitra. Na hoe dia tanina mafy be ho antompoko. Izany no mahatonga amin'ny Paoly, ny apôstôly Paoly nilaza fa rehefa nateraka indray tsika dia tsy tonga hitady finoana amin'ny fisehon'ny asan'Andriamanitra. Fa rehefa nateraka indray tsika dia nateraka niaraka tamin'ny finoana an'Andriamanitra. Nateraka niaraka tamin'ny finoana an'Andriamanitra. Romaina toko fahafolo, ny andiny fahafito ambin'ny folo. Alléluia. Canto louange
Romanina toko 7:1. Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ny finoana dia avy amin'ny fiainona ny afatra Jesosy, fa tsy ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotsiny. Afatra manondro an'i Kristy sy ny famonjena. Ny finoana ao anatinao zany dia tsy tokony finoana miorina amin'ny zavatra hafa akoatry ny fahalalanao ny asarobidi ny famonjena sy ny fisian'i Kristy eo amin'ny fiainanao. Ny afatra toriana zany dia tokony aneo an'i Jesosy, zay vao velona io finoana io. Satria Jesosy no centre, izy no ivo. Baiboly dia boky manondro an'i Jesosy, mitondra afatra manambara an'i Jesosy, ary teraka ny finoana rehefa voaray ny afatra momba an'i Jesosy. Tsika tsy hoe nateraka indray hitady finoana, fa rehefa nandray ny afatra Jesosy isika dia le finoany Jesosy no ao anatsika. Vao tafiditra ny afatra dia tafiditra ny finoana, ary io finoana io ny finoana faratapony indrindra. Finoana nasehoan'Andriamanitra miorina amin'ny fananana an' Jesosy, fa tsy fanantenana ny asan'Andriamanitra. Tsy finoana nasehoan'Andriamanitra miorina amin'ny asany vokatry ny fanantenana azy, fa finoana miorina tamin'izay efa vita n'Andriamanitra ao anaty communion, velona ao anaty communion. Tsy finoana ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fa finoana n'Andriamanitra miasa, efa niasa ho anao tamin'ny famonjena. Zay mahatonga an' Jesosy nilaza vita. Ny finoan'i Kristy dia miseho sy miasa amin'ny fananantsika antoka ny fisian'ny fahavelomany ao anatsika. Tsy finoana tadiavina ho anaty ady, fa finoana miasa ho anaty fahavelomany. Tsy finoana misy fetra na misy fatra, fa finoana feno ny finony. Finoany Jesosy Kristy. Fototra finoana satria finoan'Andriamanitra le izy. Finoana miankina tamin'izay efa nataon'i Jesosy ho anao. Midika tokony azo antoka ianao, fa zay rehetra nyreseny teo amin'ny toeranao dia efa nampandreseny ianao. Zany fototra finoana ty amin'ny testamenta vaovao. Tsy hoe fatokina ny zavatra tenena, fanehoana ny zavatra tsy hita. Tsy ny fiheverantsika ny Hébreu 11, fa ny tsina ny Hébreu 11 ao amin'ny Hébreu 12. Ny Hébreu 12 ny 9:1-5 tonga dia nitsin'Andriamanitra ny Hébreu 11. Satria ny Hébreu 11 finoany tolo, fa ny Hébreu 12 finoany testamenta vaovao. Taorian'ny famonjena. Ozy izy mbanjina an Jesosy Kristy, lay tompo sy mpanefa ny finoantsika. Tsy mitovy mihitsy loha hoe fa mifinoana dia fatokina ny zavatra tenena sy fanehoana ny zavatra tsy hita. Fa rehefa nidin'Andriamanitra ka naseho teo amin'ny endriky ny olona monjo ny olona, dia zao ny zavatra mitranga. Taorian'ny famonjena sy ny fitsanganana efa vita ny zavatra rehetra. Noho izany tsy miezaka mitady finoana ao amin'ny tenitsika, fa miombona ao amin'ny Kristy hanana ny finoany, ary amin'ny alalan'ny fibanjinantsika azy dia izy ny tompony finoana ary izy ny mpanefa azy. Atsangana ny tananao raha azonao tsara ny zavatra zaraiko mahakasika momba ny finoan'ny testamenta taloha sy ny finoan'ny testamenta vaovao. Rehefa mandinika isika ka mijery ato amin'ny soratra masina no amin'ny tenin'Andriamanitra, dia Paoly ny teny. Za ozy izy Paoly, dia zao ny zavatra mitranga sy fahamarinana reko atao anatiko. Voombo niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary tsy za tsoa no velona. Tanao le fahavelomana, fa Kristy velona atao anatiko. Fa zay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo, dia ivelomako amin'ny finoana, dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, zay efa tiakana n'olotra ny tena ny hamonjy ahy. Mba azonareo ve zany? Io finoana io tsy hoe katsahana, fa mihetsika amin'ny fahaveloman'i Kristy ao anatinao.
io finoana io finoana ny zanak'andriamanitra tsy misy hoe kely na lehibe na sokajy hoe mety hoe isokajiana ny endrika izany finoana zany amin'izay fatra eritreretana azy fa tahorinina hafatesan'i Jesosy sy nitsanganany tamaty ary nahavitany ny famonjeny dia afaka anatentsika amin'ny alalan'ny fisian'ny fanany ao anatsika ny fahafahantsika miaina feno ny fisiny Hebreo toko faraka 29:7-8 nao no jerentsika hoe marina ve zany zavatra lazain'ny pastora izany 9:7-8 amin'ny Hebreo toko faraka 20 ary ireo rehetra ireo izy na dia efa nazo laza tsara noho ny finoana azy dia tsy mba nandray ny teny fikasana rehefa avy nitanisa izy ny finoan'ireo tolo ireo dia ny presizeny no mariany Hebreo tsara ny 9:7-8 fa na dia nazo laza tsara ry zareo noho izany finoana izany dia tsy mba nandray ny teny fikasana ry zareo ary mindiny fefapolo ao maranako azy fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra hitanareo tsy io finoana io le izy fa mbola tsara lavitra nio io finoana io no namboarina ho antsika mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mbio kosa itsika fa tsy misitraka n'le izy fotsiny tsika raha tsy tody sy mahitsy tsara ao anatin'le révélation omen'Andriamanitra momba ny finoana ny fisy itsika Jesosy ozy izy tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo tsika zany hoe présent ao anatin'ny fahatakarana ny finoana io dia andaontsika hieritreritra amin'izay ny fiangonan'ny andro farany betsaka amin'ny fiangonan'ny andro farany ny tavela ozy ao anatin'le système d'Hébreu 11 ao fa vitsy miala ao amin'ny Hébreu 11 fa miditra ao amin'ilay programma mpanomananao ho fiangonana tsy misy pentina na fiketronana anana ny finoany Jesosy raha dika ny Hébreu 11 dia fanantenana velona avy ao amin'ny aloka manondro an'ny Kristy satria ny fanahin'ny kristianina nambara tamin'ny mpaminana ao amin'ny testamenta taloha ny fisiny le fahamarinana no azavaiko zay le hoe miala avy ao amin'ny finoana any Kristy miditra ao amin'ny finoany Kristy ao amin'ny fanekena vaovao raha miteny izy hoe mijery an' Jesosy tompo amin'ny Hebreo toko 12:12 ndazy vakiko ko amin'izany satria misy vavolombelona marobe ozy izy toy marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona dia aoko sika koa anaisitra eo amin'izay zay rehetra mitambesatra amintsika mba miota zay malaky mahazo antsika ary aoko sika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokanana napetraka eo anoloantsika izao tsara zavatra tenen'ny ten'Andriamanitra mijery an' Jesosy tompony fomontsika sy mpanefa azy zay naritra ny azy fijaliana fa tsy mitandro henatra mba hahazahoany ny fifaliana napetraka eo anoloana ka dia efa nipetraka eo amin'ny akavanany seza fiandrianan'Andriamanitra mandrakizay izy nidiky fa aza mijery an'i Abrahama aza mijery an'i Moïse aza mijery an'i Elia aza mijery mpaminany hafa fa mijery an'i Jesosy amin'ny fahatanterahany satria ny fahafenoana tamin'izay aloka natongavana sy nanirahan'olona nefa tanteraka tamin'ny fahatongavan'Andriamanitra olona naka ny endriky ny olombelon'Andriamanitra mba hatanteraka ny fanahafanao le tena endriky ny fahamarinana tinisehoana ho voninahitry ny anarany tsy maretiaka ho an'i Jesosy ny hoe ao amin'ny Kristy dia olona miaina finoana efa vita raisina fa tsy tadiavina izy izy ny ten'Andriamanitra arao tsara Jesosy tompo ny finoana Jesosy mpanefa ny finoana Jesosy mpamonjy izy Messia tsy finoana tadiavina ao amin'ny teny ara-pifandraisana amin'Andriamanitra fa finoana efa vita raisina ao amin'i Jesosy Kristy zany mahatonga ny finoany mahazo aina ao anaty fahavelomana miombona amin'ny Kristy manombo ny nofo eo amin'ny azo fijaliana ohatra amin'ny Paoly dia afaka amin'ny vavolombelona nanan'ny Paoly hoe reko fa rehefa voaombo ny nofoko nanomboka velona Kristy mamotsy tamin'ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra ary manolo tena amin'ny fahafenoana ho an'i Jesosy Kristy zato isan-jato ao Jesosy ve ianao
halleloia. Inona ny zavatra tokony ataontsika mampitombo ny fisokafantsika ara-panambarana ahafahany Kristy mahazo aina maneho ny fisiny sy ny fahavelomany amin'ny fanekena ho atsafidy aneho azy. Satria ny marina ny voary rehetra sy ny circonstance, ny olana rehetra sy ny fahasarotana hatrehany dia efa nobedesin'Andriamanitra mialohan'ny fotoana nahaterahanao tao aminy. Zay mahatonga ny hoe new birth na ny fahateram-baovao dia finoana. Satria moa izy ianareo anaka efa naharesy ireny 1 Jean 4:4, satria nareo avy amin'Andriamanitra. Ny antony lehibe izy eo aminareo noho izay zavatra atrehanareo. Fa amin'ny Andriamanitra no miteny an'izany amin'ny alalan'ny Jaune, satria mialohan'ny fotoana isehoanao dia efa mibedesiny tsy meny choix ny créature. Fa ozy izy zao zavatra rehetra dia efa nobaikoan'Andriamanitra sy ny didiny hiandry fatatra amin'ny fampisehoana la endriky ny zanak'Andriamanitra velona ao anatinao. Noho izany rehefa velona ao anatinao Kristy ny voary mahita azy fa tsy ianao no hitany. Zay mahatonga ny voary manaiky ka tsy zavatra eto ambony tany nampahory ianao izany intsony rehefa tena feno ny fisiny ao anatinao, fa mahatonga anao mitaraina satria mbola tsy tena feno fahavelomany diky fa mila miobontsika anana ny finoan'i Jesosy zay tena antom-pisitsika sy antom-paharitsika vaovao ao aminy. Inao fa ny fampianarana androany tena fampianarana irainao amin'ny sekoliny fiarahanao amin'Andriamanitra. Ny zavatra mitranga manomboka renao mahazo vahana ny fahatsapany. Tapatapa be ny olona, teny ratsy dolo ny olona, tereny filany ny olona, miodikodina ny olona, fa ianao renao mihitsy hoe tsy mahakasika ianao le izy. Manomboka vitanao mandevitra amin'ny zavatra tsy vitanao nandevitra manomboka tsy ianao tsony io velona io, fa manomboka izy io, manomboka manantanina mamoaka maizy azy io ao anatinao. Fa ny zavatra mitranga tsy misento akory ianao dia valiana, satria tsy mianiainao ny olona tena tsara fiombonana amin'Andriamanitra manomboka manana toetra tsy mianiainy sy ny momba azy na mihevitra ny ainy sy ny momba azy, fa hoentiny sitrapo n'Andriamanitra tanteraka. Androany ariva miengavy ianao tena miengavy raha mba mety azalany andro mampiasa ny finoan'ny testamenta taloha mandana miavana amin'Andriamanitra ataovy izay atanteraka ny fahavelomany sy ny fisiny ao anatinao. Hiady lava eto tsika amin'ny fiainana sy ny zavatra misy, satria tsy miavana amintsika mba ho fenony ny fahatsarany ara-panahy ao anatintsika. Ndao fa marana miaina ny fanafahany tanteraka amin'ny alalan'ny fisiny atao anatintsika. Ny antony satria arakaraky ny banjinanao azy no anafanao azy. Pasteur Rodolphe, ahoana moa ny anafako azy? Mibanjina azy ianao. Te ahoana ary ny banjinako azy? Mahita Jesosy ao amin'ny teny, mandre an Jesosy ao amin'ny teny, hoentiny fanahin Jesosy na ny fanahy masina, hifankahita amin'ny fifaliany Jesosy ao anatin'ny teny. Jereo ny Korintiana faharoa, apôstôly Paul dia nilaza. Izy dia apôstôly manan-daza, izy tena marina fa tsy mba mianana nomen'Andriamanitra azy koa ny fanambarana. Paul apôstôly, halleloia. Korintiana faharoa toko fahatelo, andininy fahavalo-ambin'ny folo. Ozy izy ny ten'Andriamanitra. Fa isika rehetra kosa mitavatsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka hovana aza ny endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra, ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Rehefa manomboka mahita taratra ianao dia hoentin'ny fanahy masina ianao ao amin'ny teny. Ahitako Paul ny teny, sa ozy izy Paul tena niady tamin'ny tenako na nitory teny azy, satria fantatro izy Paul fa raha mbola eo ny fahavelomako dia tsy azo aina mihitsy ny fahavelomany. Ny fisiko dia nomaniko azy, ary zay ny antony fidianany aty amin'ny rany sarobity. Ary vao marina zany amin'ny Korintiana voalohany toko fahaenina ny verset 20 ka hatramin'ny 20 olom-boavidy anareo ka tsy tompony teninareo. Betsaka ny olona te ho tompony tenany ao amin'ny safidiny,
nefa rehefa nanolo tena nan'andriamanitra trosa tamin'ny raha zay nalatsany fa tsy hainao tsony io tenanao io fa an'andriamanitra no zany raha velona ao anatinao Kristy ny eforny olona rivo mitambatra men'andriamanitra anao indray mandeha fotsiny satria tsy hainao sy niezakao fa izy miasa ao anatinao. Rehefa izy miasa ao anatinao dia mivoaka sy miboiboky ao anatinao le fahatsaram-panahy voazatoetra ny alalànan Jesosy tompoko tsy hoe mirakla ihany fa ny tena alalàna azy fitiavana izy zavatra toriny iainantsika ve ny zavatra toriny fa raha varina ianao mihainao ny Abrahama raha varina ianao mihainao ny Elia tsy mahita afa-tsy ny kilemany namindrana fo taminy dia lasa hevitra ianao fa fahamarinana ny ainan'ny olona tsy tanteraka nila famonjena matonda hidina tany amin'ny fiainantsika Jesosy namoaka ny olona rehetra nanompo azy dia miara-nivoaka amin'ny fasana niaraka taminy tamin'ny fotoana nitsanganany tamin'ny maty nila ny famonjeny Abrahama satria tsy Abrahama ny Mesia tsy Elia ny Mesia tsy Moïse ny Mesia Jesosy Kristy irery ny Mesia mijery an Jesosy aza fatra-pitaratra fiainan'olona mety raraka ao anaty tenin'Andriamanitra fa nomenanao ny fahafahany afaka hibanjina n'ilay tokana tanteraka mendrika tompo ny finoana mpanefa azy ary ao anaty fiombonana rehefa velona ao anatinao izy amiraino anao ny zavatra tsy mahary etehaka ao an'Andriamanitra ataovy mafimafy moa ho an'i Jesosy ka ny finoana dia maneho an'i Kristy hitarafa ny hafa ny fisiny amin'ny alalan'ny fijoroanao tsy finoana zarainao sy toriana fa olona atao hoe Jesosy tsy finoana zaraina sy toriana fa olona atao hoe Jesosy tantaratra eo ny fiainanao zany mahatonga tsy manaiky ny évangélisation tsy projet tsy hanao projet tsika hitory filazantsara fa natao iaintsika ny filazantsara zay toritsika zay natonga amin'ny Paoly Petera bety raha tsy mibebaka tsy mahazo mampahery ny fototsy ny fifoazam-panahy tsy miankina amin'ny fahalalana teny sy fandresen-dahatra ao amin'ny teny mijanona ho fahalalana fa mahazo aina ao amin'ny fiainan'ny olona mandray teny manaiky ovafo hifanaraka amin'ny teny zay toriny ny fifoazam-panahy tsy zavatra atao fa fiainana teraka avy amin'ny fandresen-dahatra ny amin'i Jesosy ny fifoazam-panahy tsy azo faritana amin'ny abetsahan'ny olona mameno toerana fa ny tena fifoazam-panahy dia hita soritra eo amin'ny fijoroan'ny olona feno Andriamanitra rehefa velona sy fena ao anatinao Jesosy dia manomboka manam-pahefana izy mitondra anao any amin'izay programa tiany tongava rapitso iresaka rapitso ny sekren'ny atao hoe fiangona tsy misy pentana so ampakarinao anaty fiangonana manana projet ho anao ngeza be Andriamanitra ny tompon'ny projet fa tsy ianao nanao an'ilay projet ianao miditra amin'ilay planina fotsiny za mahalala ny hevitra zay verako anareo za manana planina tiaka hitondranareo zany nataon'Andriamanitra amintsika fa tsy tsika nanao planina ho an'Andriamanitra rehefa feno sy tanteraka ao anatsika ny fahafenon'ny finony miasa atao anatsika dia tsy mampahita tory atsika zay zavatra tiany hitondrany atsika ary rehefa tsy mampahita tory anao dia ohatran'le rambona fox le inona moa amboaolo ny fatorany Samson ny torany tsy mahita mandeha io tonga dia tsy mety fa terely le fandorana ao amin'ny rambony ampirehitra zay tanety rehetra lalovany tsy programa mpandrehetana avy aminao fa misy ohatrany hoe terely afo ianao ampirehitra zay toerana rehetra andehananao mahita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa tena hitranga sy botra ary ho tanteraka eto Madagasikara ny fifoazam-panahy marina eto dia mizara manokana mahakasika an'io zay zavatra tena naneren'Andriamanitra le tena nanereny na vesatra tao am-poko no zaraiko tsy miezaka hanahaka ny hafa tsy mijery amin'ny fandresen-dahatra ny hafa
matetika ny fiainonany hafa mandiso lalana ny fanosoran'Andriamanitra atao anatiko amin'izay zavatra tian'Andriamanitra hitondrana sy anambarana izay fahamarinana tena tia ny aina amin'ny fiangonany. Mialatsiny raha miteny an'ity teny ity, ny andro farany tsy fotoana anarahan'olona fa fotoana hiainonan'Andriamanitra. Mialatsiny raha miteny an'ity teny ity, ny andro farany tsy fotoana hifaliana amin'izay zavatra mety mampifaly mahafinaritra ny sofina, fa fotoana tokony hidirana eo amin'izay hafatra tsy voatery hafinaritra ny sofina fa hampety ianao ho tsisy petina amin'ny fotoana ampakarany ianao. Tsy mary mpapakatra tsinona mahalalanao mihoatra no fahafantaranao ny tenanao. Alleluia. Tsy tomombana ny fanahafanao azy raha tsy feno sy tanteraka ny fibanjinanao azy. Ka ny finoana dia maneho an'i Kristy hitarafan'ny hafa azy amin'ny alalan'ny fijoroanao, tsy le zavatra zaraina fa olona ny ovo afo ny aina ny zavatra toriny. Arakaraky ny hitanao an'i Jesosy no androsoanao midingana ambony amin'ny fiarahanao aminy. Isaky ny mahita azy ianao milendrika isehoany dia hovana haka an'iny indray aloha, avy eo miakatra step indray dia ny manodidinao tokony hita hoe ary tony misy fiovana. Fa tsy ianao miteny za aloha zao dia tena niova fo, tena niova, efa njely zao fa tsy angely intsony. Tsy ianao mamenoty ny tenanao fa ny hafa mitaratra ao anatinao. Raha mbola misy nofo miazonao miangavy ianao fitsory fa tsy mahazo aina ny fahafenony. Fitsory fa tsy mahazo aina ny izany no mampirisika antsika izara ny toetrany sy ny sitrapony ary ny zavatra tiany mba hisy hanona azy miariary amin'ny fandalovantsika eto ambony tany. Hebreo 10 dia marana amin'izay. Hebreo 10. Alleluia, alleluia, alleluia. 9:30 ka 9:30. Koa aza manaraka ny fahasahiana roa izay misy valiny lehibe, fa tokony hanana faharetany nareo mba hara-pahazahoana roa izay lazainy teny fikasana. Rehefa maninona ozy izy vitanareo aloha ny sitrapon'Andriamanitra, fa rehefa afaka kelikely anie dia tonga ilay ho avy fa tsy taredretra izy, fa ny oloko marina dia jereo an'izay ho velo ny finoana izy. Fa raha miembotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko fa isika tsy mba naman'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Marina sa tsy marina? Ka rehefa ao izy dia natao esorina izay rehetra tsy manome voninahitra azy ao anatinao, natao hiaisitra ao amin'ny fiainanao izay tontolo rehetra tsy namboleny ao amin'ny fiainam-panahinao ao. Raha ohatra ianao izany izao ka manamary tena lava, mialoko ao ambanin'ny orgueil dia mody tsara fanahy be anao ity ivelany, fa hita soritra foana hoe misy le votoko no vonoanao. Nefa mety iny nandrasan'Andriamanitra dia azo aina amin'izay ilay fisehoany amin'ny fahalebiazany, satria raha vao afaka ilay toetra tsy mety ao anatinao dia tsy afaka haka ny voninahitr'Andriamanitra izany ianao, fa isan'ny olona nome voninahitra azy. Amin'izay fotoana izay tsy ny mason'ny olona mitazana amin'ny tsara anao hoe iny koa nohatro, satria tsy mbola votsitra izy ohatra, fa ianao mihitsy mahalala ritan'Andriamanitra fa tsy mahakasika anao ninona tiafitiafan'ny olona hoe ianao miavaka na ampiasaina. Tsy mahataitra anao ilay satria fantatrao fa tsisy avy aminao na kely azy. Amen. Tsy mora filahatena zany ianao, tsy hoe rehefa dokadokafana dia tena mahavita azy normal zany. Non, tompo, tsy hoe ny fihetsoka ty ivelany ihany fa ny ao anatin'ny foko mihitsy ny hitanao, fa tsisy avy amiko reny fa avy aminao. Dia jeren'Andriamanitra ianao, dia faly ery izy mahita anao, mahazo aina izy miaraka aminao avy amin'ny finoana any Kristy, mankao amin'ny finoany Kristy. Hoy izy Petera rehefa avy nanozina aviavy Jesosy, malazy le aviavy tena le nozonomaly iny jereko ny arivo fa tonga dia maina hatramin'ny fakany. Ahoana dia hoy izy Jesosy manana ny finoany Kristy, finoan'Andriamanitra. Taitra be Petera, manana ny finoan'Andriamanitra. Hitonareo efikasy ny finoan'Andriamanitra, ny fialanao eo amin'ny faritra ny finoanao. Ianao ny men'Andriamanitra fafana afaka nino azy eo amin'ilay dingam-panosorana misy ianao eo, fa meteza heroso amin'ny finoany
mba ahafahany mahazo aina ny asistenao na anotrona anao hatramin'ny farany. Mino amin'ity takarivo ity fa voarainao ny afatra hitanao Andriamanitra ny ty hafa mahafon'Andriamanitra. Raha tsika vetivety ny filazana dia aorianan'izay aza misy mihetsika fa hivavaka isika. Afaka tatazana ny fanatitra sy nomaninao ho an'ny asan'Andriamanitra. Anatin'izany no anaovantsika ny filazana. Raha pitso amin'ny 7 maraina dia eto amin'ny trampokon'olona ny fotoanantsika isaky ny sabotsy maraina. Sabotsy communion no ataontsika eto. Etsika miaraka mandray fanasan'ny tompo, miara-miombona, misy teny eto, misy fampaherezana eto, misy fiankofana, misy fiderana. Fa indrindraindrindra iresaka amintsika eto Andriamanitra tongava raha pitso. Raha zao ianao vao tonga eto misy olona ve vao zao vao tonga eto amin'ny trampokon'olona azafady mba tsangany kely hoe ny tananao. Ndao tsika hiteka mafy an Jesosy ny amin'ny fisian'ireny olona ireny. Tonga soa aza mihafahafa tranon'Andriamanitra ity tongava fa eto tsika miara manompo dia tongava. Fotoanantsika raha pitso zao moa dia amin'ny 7 maraina eto amin'ny trampokon'olona Analakely. Iaraka andray fanasan'ny tompontsika dia iaraka andray teny indrindrindrindra anorenana fiainam-panahy sy analana an'izany atao hoe petipetina eo amin'ny fiainam-panahy zany araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia hoe fiangonana tsy misy petina. Zay no ampakarina dia mifototra amin'izay ny teny izay hozaraina amintsika raha pitso. Isan-kerinandro kosa tsika dia manana fandaharam-potoana tahaka izao latsinainy, talata, alarobia eo amin'ny Champu Analakely Riana faharoa amin'ny 7 maraina izy io manomboka ary hatramin'ny 9 ora sy fefany. Latsinainy, talata, alarobia amin'ny 7 maraina hatramin'ny 9 ora sy fefany ao amin'ny Champu Analakely Riana faharoa. Ny alatsinainy dia natokana manokana ho an'ny sekoly famana olana. Ny talata dia sekoly fanasitranana ary ny alarobia dia sekoly fitahim-panahy sy fanambinan-toetra iarahantsika amin'ny pasteur Jao Rabeaja Herjaonirina Kristian. Tiafa mafy ho an Jesosy. Amin'ny Zoma amin'ny herinandroany dia eto ny fotoanantsika manomboka amin'ny 4 ora. Tongava foana fa fotoana zao tsy tokony hanaovantsika kitoto fiainam-panahy tsony. Tsisy manam-po hoe rehefa avy eo ve aneno ny trompetra afaka 2 minitra ve iseho any amin'ny raha landro Jesosy. Dia tadio nefa fa ny décision ako zay raisiko androany, raisiko zao fa tsy hoe androany satria ny androany mbola misy hatramin'ny raha alina fa ny raisiko zao no mamaritra ny mandrakizay. Dia te hanentana anao tsara foana no mandray teny fanitsiana, mandray teny fananarana, teny fipasohana tsy hoe mipasika hoe sarotsaromana fa tena hoe asorona le miforiporitra dia alana le mipetipetina mba hahafahantsika tena vonona amin'ny fotoana zay ialantsika eto amin'ity tany fandalovan'ity. Ka noho izany asaina ianao amin'ireo fotoan'ireo tongava fa hita ianao manokana Andriamanitra. Ankoatran'izay dia tsika manana radio FM 90.8 izay anarahantsika teny sy hira mifanaraka amin'ny révélation izay voaraintsika. Hira tsy mampitodika atsika amin'ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra fa hira mampitodika atsika amin'Andriamanitra araka ilay teny mahakasika ny finoan'Andriamanitra teo. Dia ankoatran'izay manana page FB ihany koa tsika hvkl-mission events ilay page dia ao misy ny tahirina horonan-tsary, tahirina vidéo zany tahirina toroteny rehetrarehetra hatramin'izay fotoana ny sokafana io dia afaka mijery ianao, afaka mamerina mieno ao ianao raha tsy nanam-potoana ianao fa zao ianao zao vao nanomboka nanaraka an'ity direct ity dia afaka jerenao amin'ny hvkl-mission events page FB izy io dia jerenao ao ny toroteny androany dia avereno enona dia avereno saintsaina. Dia ohatran'izay ny fotoanantsika raha sitraka ao dia injiry maketo amin'reto box reto ny tananao dia ndaontsika hivavaka ho an'izany fanatitra izany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay manome voninahitra anao. Misaotra fa ianao no nanome hery anay tsirairay avy ahavory arena. Avy aminao Jesosy no nangalanay nanomezanay ho anao dia taio zany ho tonga fanahin'olona marobe. Tsy olona mameno trano fa olona feno Andriamanitra. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy
amen. Saika diniko raha pitso misy fotoanany tanora dia misy fotoanany club d'enfant dia ho antsika ray aman-dreny hoe ny zanakao mamonjy an'izany fotoana izany dia ho anareo tanora tongafa manatrika an'izay fotoana izay dao tsika itiaka andraisantsika ammpanompon'Andriamanitra tompoko. Oia ndao tsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra ny fotsika manontolo. Mahafantatra hoe fa tiany Jesosy ianao. Izany mahatonga azy tsy hoe maika be hikarakara anao fa ianao ny ho karakarainy fa zao fotsiny valio ny etaetany. Ataovy azo antoka fa miombona amin'i Jesosy tsara ianao miala eto amin'ity toerana ity. Tsy hoe tonga eto fotsiny mba ino an'Andriamanitra be dia be vao mainty hoe ino an'Andriamanitra dia nompo an'Andriamanitra. Tian'eo hoe faly Andriamanitra rehefa mavita asa be dia be avy navita mirakla dia renika ery dia kevoka satria mba nisehon'Andriamanitra tamin'ny dingana tsy nietreretiny sainy. Fa raha voaloka tany amin'ny finoana lasa no entinao miatrika n'ilay finoana vaovao ao amin'i Jesosy Kristy dia tsy fantany ianao. Ny important amintsika nefa ny ho fantany fa tsy hoe no ampiasainy. Zanany ianao fa tsy piasany. Noho izany efa nandroso izy ny fisokafana mahazanany ianao raiso ny famonjeny nantsony sy ny vonjeny ianao mba ino azy anana ny finoany zanany anahaka azy. Ahofany amin'ny lanitra ny tandoa dia misaora azy amin'ny finoa manontolo. Saotra tompony amin'ny fotoana androany hariva. Mino fa ny tsiray avy izay tonga teto dia nikasi ianao ary anatin'izany teny izany afaka miasa mahery ianao. Ifonanay aminao satria tsy lalina ilay finoana tao am-ponay namalinay ny antsonao ny amin'ny nandraisanay izay zavatra efa vitanao anay fandroany izay manokatra ny fonay tena iombona tanteraka aminao tsy amin'ny zavatra mivelany ampidirina fa avy amin'ilay tena fahafenoana ao anaty avoaka miatrika ny zavatra rehetra sy ny fanoherana rehetra mampianaranay nanotoetra mendrika hijoro tsara amin'ny sitraponao ananantoka amin'ilay fimbonam-pahamasinana mba hisy fiantraikany eo amin'ny fiainanay ny nanamarinanao anay sy ny nanamasinanao anay anahaka an' Jesosy zanakao. Androany Jesosy ndrehetra izay rehetrarehetra tena manaiky amin'ny fonay fianao ny mpamonjinay ary ndrehetra ho anay dia ianao Jesosy tsy fanomezana amin'ny zavatra vitanao ny tianao hoe ho tonga filana ao anatinay fa ianao mihitsy niaraka ny tenina hoe tsy ny finaritra mila mpanao fanafody mila mpanao fanafody fa ny marary ny ilainy marary tsy fanafody fa mpanao fanafody filana anao fa tsy filan-javatra amin'ny fahaiza-manao. Androany sokafo ny fonao tena tovy mirehetra omponao fotsiny filanan'i Jesosy fa afaka hikasika Jesosy ny ambaratonga mpiainanao ray manontolo. Io fanasitranana io hoataon'Andriamanitra ohatry mizara bonbon io miracle io mivoaka fotsiny ianao miala eto amin'ity toerana ity mihaino an'izany teny izany dia fa afaka miaina fahagagana fomba tsy takatry ny saina. Eo amin'ilay sakatsakany iny mihitsy izy ny tenao lalatra ary eo amin'ilay matapidalaka leny mihitsy izy ny teny eo ny voninahity. Aza vela isy aminy anankiray tonga anao iondrika ka hiteny hoe tsy vita ntsony fa efa izy no nyteony teo amin'ny azo fijaliana hoe vita. Ary raha vao mitenynao ohatry mitady ho resy azy zany dia zao ny avaliny ianao efa naharesy reny ianareo anaka. Dikan'izay fifantohana no ilaina amin'i Jesosy fa tsy fifantohana ao anaty ady hijoroana mpinoana mba handresy ny zavatra takiany Jesosy amin'ity takarivo ity ianao miombona aminy. Raha Jesosy ohatry misy famonjy ny fiainanao manokana ataovy azy antoka ny mahafananana ianao ao anaty fifandraisana lalina ara-piombonana aminy. Velona Jesosy tsy misy mihitsy ny tahaka azy amin'izay Andriamanitra. Tsy zavatra saritsary ny anompotsika an'Andriamanitra amin'ny zavatra mety levina vetivety fa ny fifandraisana amin'ilay tokana sady velona mandrakizay namonjy antsika teo amin'ny azo fijaliana ananantsika antoka fiainana mandrakizay ho anao ny aretiny ho anao ny nahafatesany ho anao ny eviny aza tao ambany zavatra ny fitiavany fa liry izy androany mila anao ny fiainako mila anao momba manontolo tiako nitoeranao atao anatiko ny anjakanao eo amin'ny fiainako mifanahanao ny tiako omeno aho ary ndrehetra momba anjakao fahanao aho zany Jesosy netika eto anatrehanao androany satria tiako ianao raisy ny fahasoavan'Andriamanitra avy aminay izy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fanahany izay ao anatinao mba ho velona amin'ny alalan'izao teny izao indray fahatokiana sy fiorenana tanteraka aminy
atonga anao tsy atsapa fahabangana satria anana fahatsapana ny fahafianoany, atonga anao anana fahatsapana ny fifaliany sy ny fahatsarany amin'izay zavatra rehetra lalovanao. Tsy ho leverinao fa mandreraka sy tady andresy ianao io fanamperana, fa le anankiray milaza aminao androany hoe aza manana matahotra fa indraombanao mandrakariva mba raha-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Andana fa mivahany olana, andana fa sitrana ny aretina, andana fa tanteraka ny faniriny fonao, andana fa izy nololana sy vody lalanao, mandana fa tsy rery zany ianao, mandana fa reo asa fitsoso ny fahavalo manakana anao dia ho anehoan'Andriamanitra ny heriny satria ny fahadiovam-ponao dia antoka angeza be isokatra ahafan'Andriamanitra miasa sy mamaly ianao amin'ny zavatra rehetra. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa manotra lavitra noho ny mpandesa ianao amin'ny alalan'ny fitiavany. Hitanareo re Jehovah ka ianareo, mpamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra foninareo, anandratra ny tavany aminareo Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo. Amen. Enoy tsara. Nataontsika teo tsy addition fa impartition. Mizara fotsiny tsika fa tsy manampy ninina ao anatin'izany izy. Lesona faran'izay tainy tompotaolontsika rehetra. Raha pitso maraina zadiny fa mahafinaritra be ny zavatra ho zarain'i Jesosy eto mahakasika momba ny hoe fiangonana tsy misy petina na fiketronana ho akarina. Veloma tompoko!